fa mbola mitohy amin'izay resaka fitokonana izay hatrany dia Vovoka Baomba mandatsa-dranomaso ihany koa no fantatra fa nisy nandraraka tao anatin'ny fiara ny mpitarika ny sendikan'ny mpitsara androany teny Anosy tsy ahasakana ny tolona izay ho tanterahana izany raha nambaran'ny filohan'ny sendika ity. Nisy nisy Vovoka Baomba mandatsa-dranomaso ny fiara ny mpitarika ny sendikan'ny mpitsara androany teny Anosy tany amin'ny ray ora no nahitany izany tsy niparitaka tamin'ny sezan'ny fiaran'ity mpitsara no sady mpitarika ny sendikan'ny SMM ity ny filohan'ny SMM izay anisany nandray anjara tao anatin'ny hetsika fanairana ny fanjakana no tanterahany valabe firaisankina ny sendika eto Madagasikara na ny SSM. Anisany noresahany tao anatin'ny tafana atao tampanao gazety fa misy ny tetika ratsy ataon'ny fahefanam-panatanteraka andemena ny fitsarana. Maro any skandala izay nitranga teto anivon'ny fitsarana izay nahavoatontonona olona maro tao anatin'izany ny afiarosina fa nilazana fa nisy fanampiana azy tamin'ny fanaovany evasion. Rehefa ohatra ka taitra tamin'izany ny sendikan'ny mpitsara nilaza fa tokony ho ataony fanadihadiana kasikan'izany dia efa nilaza ny minisitra hoe inona ny idiran'ny sendika amin'izany. Rehefa nandeha ny concours greffier sy mpitsara izay indrindrandrindra ny mahasarotiny anay dia ny concours na mpitsara satria tsy ekenay mihitsy idirana mpitsara corrompu indray ao anatin'ny SMM satria tsara malala fa ny mpitsara no mpikambana ao anatin'ny sendikan'ny mpitsara ka raha olona corrompu ny andeha hiditra ao dia any ariana na alabaraka anay izay efa ao ny ao rehefa ho anarina sy ho faizina izay manao an'izany dia mbola isy olona vaovao indray laza fa nandovola tarisitary mba afana miditra ao tsy ekenay izany zavatra izany dia rehefa niteny zahay hoe ahoana momba izany concours misy suspicion de corruption zany tokony hajanona dia nivaly teny azonay dia hoe inona ny idiran'ny sendika amin'izany. Nambaran'ny filohan'ny SMM fa anohiatran'ny tolona izay tanterahana miaraka amin'ny sendika eto Madagasikara amin'ny tenanjy ary manoloana ny tranga fandrarana bomba mandatsa-dranomaso amin'ny fiaranjy dia nilaza ny filohan'ny SMM fa ametraka fitarainana fiandrina plante de réserve.